Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Nisaraka ny ray aman-dreniko. Tena tsara be izany lalao izany. Na anjesy tamin'ny fanontania izahay. Ty seseho koa. Faly ireo ankizy ny fanao veloma taorian'ny vondron'ny tanora. Afa-tsy i Stefy. Stefy, inona no tsy mety? Toa hafahafa ianao nandritry ny fotoana maharitra izao. Tsy salama ve ianao? Tena mahonena sy mampalahelo ny zavatra rehetra. Tsy eo intsony ny draiko. Lasa nandeha izy rery. Tsy niaraka tamiko sy ny rahavaviko. Nilaza mama fa manana sipa izy. Tiany mihoatra noho ny fitiavana anay izy. Tsy maintsy mampivarahontsana ho anao izany. Fantatro hoe manao ahoana izany hoe misaraka ny ray aman-dreny. Tena mahonena sy mampalahelo izahay hatramin'ny nandozana anay. Natsiaro tena ho nafoy ianao, sa tsy izany? Halako izy, nampalavirina anay ny draiko. Mefitra ve ianao fa tsy hiverina intsony izy? Afaka manarina ny zavatra rehetra ve Jesao? Tena azoko antoka fa afaka manao izany izy Stefy. Tiany ny fianakaviana tsirairay mba ho afaka hivoatra ho amin'ny tsaratsara kokoa. Tsy mily izany fisarahana izany izy, saingy misy ny olana. Inona ny olana? Ny olombelona no olany. Tsy te hanao izay tiany ataony izy ireo. Aleon'izy ireo mandeha amin'ny lalana manokana ary misara-panambadiana. Mijaly foana ny ankizy rehefa mitranga izany. Ka mamela ratra lalina izany. Maniry mafy ny hiverenany draiko sy hiverenany zavatra rehetra toy ny teo aloha. Hivavaka momba izany ary fantatro fa tiany Jesao koa izany. Nefa, raha zavatra hafa no mitranga, fantatro fa afaka manasitrana ny ratra rehetra izy ry Stefy. Mety haharitra ela izany, ary indraindray mety miverina indray ny ratra. Isaky ny mieritreritra ny draiko dia mitomany. Azoko ilay izy. Jereo, te hampionana anao Jesao amin'ity andinin-tsoratra masina izay voasoratra ao amin'ity karatra ity. Vakio any azafady. Raha mahafoy ihany draiko sy ny reniko dia andray ihany tompo. Mety handiso fanantenanantsika ny olona ka andao antsika. Nefa tsy hanao an'izany mihitsy Jesao. Afaka mitomany miaraka aminy ianao ary mamboraka ny ao am-ponao eo anatrehany. Tena akaiky anao foana izy. Azonao atao mitazona ny karatra, hanampy anao ahatsiaro izany. Misaotra anao, azoko atao ve ny miresaka izany aminao indraindray? Mazava ho azy, afaka manokana fotoana ho anao foana ary Stefy. Tsy maintsy mandeha izao. Veloma. Veloma, aneriny indray isika mihaona. Afaka manoratra amiko ihany koa ianao. Ity ary no adresy malaka afaka hifandraisantsika. maellb@gmail.com na miantsony laharan-tarobia 038 09 280 82. Izay indray no anjara afatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.